Miaina tanteraka ao anatin'ny aizina ny mponina ao tampon-tanànan'ny commune Bekily amin'izao fotoana izao. Manjaka tanteraka ny délestage any an-toerana ary ora roa monja ny firetan'ny jiro any an-toerana. Deo jerentsika ary ny fanazavana. Miseho hatrany ny fahasahiranan'ny mponina ny faritra Atsimonosy amin'izao vanim-potoana izao. Miaina ao anatin'ny aizina tanteraka ny mponina ao amin'ny commune Bekily tampon-tanàna ankehitriny noho ny fisian'ny délestage lavareny izay nahazo ny mponina tato anatin'ny herinandro vitsy. Ora roa monja no mirehitra ny jiro any an-toerana araka ny fanazavana. Izahay aty Bekily moa dia miaina amin'ny délestage. Izany hoe moa ny jiro sy rano mihitsy ny tapaka aty. Anatin'ny andro iray dia zara raha adiny roa isan'andro. Izany hoe moa ny aty aminay moa zany eto Bekily tampon-tanàna le izy. Dia isan'andro ny jiro, ny rano tapaka. Ankoatra ity fahatapahan-jiro ity ihany koa dia fantatra fa tapaka ihany koa ny rano mandritra ny fahatapahan-jiro ka tsy mahazo fahafa-po amin'ny fampiasana izany ny mponina. Mivadika ihany koa ny lokon'ny rano rehefa miverina araka ny fanazavana trano ka somary miloko mena izany. Ny rano koa mandeha dia maloto. Le rano sotroin'olona zany maloto. Dia io mba angatanay amin'ny foibe any mba ho vahana io olana fahalotoan'ny rano io fa mety mahatonga ny aretina samihafa. Araka ny fanazavana dia ireo mpanao asa tanana, indrindra ireo mampiasa herinaratra dia hiaran'ny faty-antoka manoloana ny fahatapahan-jiro ka na izy ireo aza dia mampiasa groupe na ihany koa miandro fiverenan'ny jiro ka amin'ny alina sy ao anatin'ny ora vitsy ny anenjehana ny asa rehetra. Nanampibetsaka ny mponina kosa ny rotsakorana izay nilatsaka tao anatin'ny andro vitsy ka nahafahan'izy ireo nanangona izany.